Ratianonunanao nitineti azavelandresi ni atalana fanimbazimbana maikiamitangana ni fiambavano alefasiny ny tamatavy aoka azava fandarana famakafakana ara-politika sy ara-tsosialy arahanao isan'andro eto ny viva manomboka amin'ray oratoandro ary ny famerenana dia amin'ny fitorarivo efa hitantsika rehefa voalazatry ny omaly moa ary hita tamin'ny hainao manjery ihany koa ny vahiny eto amin'ny okazava amin'ity an'io ity dia Andriamatoa Augustin Andriamananoro izay ministra teo aloha izy. Miarabanao Andriamatoa Augustin Andriamananoro, Andriamatoa ministra mialatsiny ary miarabanao tratran'ny taona fa sambany amin'ity taona ity ny vahiny anana indray eto amin'ny fandarana okazava tompoko. Miarabanao Andriamatoa Mamy Patrick ary miaraba ny mpieno ny fandarana okazava eto amin'ny onjapeo ny Radio Viva. Ny mariako ngamany dia akotrany hoe ny anarana zay efa nabotrabotra dia tokony andraikitra ihany koa zany eo anivo ny vondrona politika mapara ny tenako zay filoha lefitra ary indrindra mpanolotsaina manokana ihany koa ny filoha Antonirana Joel zay filoha tetezamita ary filoha mpanorona ihany koa ny mapara Ento. Ny hiditrevetrany ngamba sika Andriamatoa ministra ny amin'ny resaka hoe sosialy ngamba no resahantsika voalohany indrindra. Ny zava-misy ahoana fijerinao ny resaka sosialy ary anankiray moa misy zavatra betsaka zao hita hoe ao anatin'ny mapara ao dia misy hatrany amin'ny resaka hoe manao ny asa sosialy zay tena hoe tohizana foana mandrakity ny androany anisan'izany ny tany atsimo etsy andany ny fizarana ny ary dia mbola manohy ny asa foana zany Andriamatoa Andry Rajoelina manoloana an'izay zay tanterahan'ireo mpiara-miasa na dia tsy eto toerana ary izy na nisy ary ny atao hoe filanam-boatsiary sy atao hoe mety tonga tamin'iray izay ngambany mahampivatana azy hoe tonga tamin'ny fialonana teo anatrehan'ny fanatanterahana ny asa rehetra dia midika inony zany eo amin'ny resaka sosialy tokony mba hiatra eto amin'ity Madagasikara ity tsy vitan'izay ihany fa eo ihany koa tsy fandriampahalemana maro samihafa eto amin'ity firenentsika ity ahoana zany tompoko ny fahitanao indrindra izay resaka sosialy zay indrindra amin'izao fotoana iainantsika izao. Ia ny voalazanao teo sady fantaniny fa ny amin'ny ampahany efa maro any koa ny voavaly satria raha mikasika ny hoe asa sosialy raha ny amin'ny mahatokoy tokony andraikitra politika ny tena eo anivon'ny mapara dia tsy mialangalana ary tsy mandositra didy amin'ny fanaovana ny asa sosialy ny vondrona politika mapara. Isany amin'ireny ny fanohizana ny ezaka zay efa natao mba hanamevana anareo fahoriana mianjady ny vahoaka ny atsimo zay voakasiky ny kere. Fantatritsika tsara ny dia zay natao ny filoha zay miteraka resabe satria ny filoha-perina ankehitriny amperinasa dia isan'ny tsy fantatry na hoe diso mpanolotsaina na amin'ny mikipy tsy mijery zava-misy fa ny tsy fahafantarany fa lahara-pahamena eo amin'ny vahoaka malagasy ny zavatra mitranga mianjady ny vahoaka eny fotony dia isany amin'ireny ny fahantrana zay mangitsokitsona lana zay iainany vahoaka malagasy amin'izay kere zay eo tsy fampikanina fa eo any koa ny kere zay miseho amin'ny endrika maro samihafa satria tsy kere ara-tsosialy ihany ny manjoa ny vahoaka malagasy ankehitriny fa kere eo amin'ny lafiny ara-panahy mihitsy. Tadidio tsara Andriamatoa Mamy Patrick fa raha ny zavatra ataoko hoe fahasimban-javatra ny foto-drafitrasa na ny loto miavosa etsy aloha zay hitantsika dia angambany raha misy ny tena hoe jotopo na voalohany teo izy ny vazaha miampy izay hoenti manana afana miantrika an'izany dia angamba azo atao dia atao ny manafositra an'izany manesitra izany ao anatin'ny fotoana fohy fa lay kere ara-panahy ity zany hoe fampitehan'ilay sotoavina zay olombelona mihitsy indrindra ny mahamalagasy dia lalina dia lalina satria mitaky fotoana maritra zany ary tsy ho vitantsika ao anatin'ny fotoana fohy fanarenana ny zavatra any
ka ny lafiny sosialy a tsy maintsy ataotsika fa ny kere ara-panahy izay vokatry zao fahitsakitsahana ny lalam-panorenana ny fivadiana amin'ny teny nomena ny fanomezan-danja loatra ny tsy maty manota ny eo amin'ny tsy fahaizan-tantana sy ny sisa zay mahatonga ny malagasy ankehitriny satria ny mpitondra fanjakana zay mitarika ny malagasy any amin'ny fisaraham-bazana mampizarazara zany rehetra zany a dia fahalovana ho an'ny firenena tsy maintsy miady am'izany any keo tsika ary tsy maintsy mitondra vahaolana am'izany indrindraindrindra eo amin'ny fanabeazana zavatra navarinana raha ohatra ka na iny ministry ny fanabeazam-pirenena hitako tany eny manjery de milaza hoe ny mahatonga reny ambaravelona ireny dia tsy maintsy tokony misy ny ambalavelona fa za miteny aminao fa ny kere zany hoe tsy fampitsakafo dia tsy any amin'ny faritra atsimo any no misy io zavatra io fa manerana nosy ka betsaka ny toerana zay lafidina ny mpianatra manao kilometra maromaro fa tonga any an-tsekoly eo ny tsy fampitsakafo eo ny avizanana sy ny sasisa ny mikamana rehetra zany a de mahatonga za moa tsy mpitsabona dokotera ka afaka ivalapatra amin'ny zavatra fa kely miteny fanabeazana ianao andriamantoministra araha-kely eo amin'ny resaka fanabeazana zay indrindra tena miteraka fa misy fanjakana miteniteny foana hoe asan-demonina sanany sy ny zany no mahatonga ny zavatra zany no somary mahavarina ny tena ihany hoe fa nahoana re no modina tsy hita fa manana andraikitra am'izany re fitondram-panjakany ny fametrana an'ireny kantina scolaire sy ny sisa reny ngamba isan'ny mety anenako ihany koa ary hitondra vahaolana koa am'izay kere sy fa tsy fampitsakafo zay ho an'ny mpianatra fa aza de atao bangona boribory fotsiny le izy hoe satria io mantsy ny zavatra mampanelo ankehitriny a tena apadona zany vaoaka malagasy ka izay indrindra manko le teny teo hoe miditra amin'ny resaka fanabeazana araha-rotiko fotsiny zay hoe abadona hoe ferana indray zao ny resaka candidat libre ny taonan'ny ankizy sy ny karazany tsy anala fanadinana ahoana tokony mety ho fiatraika an'izay ndray amin'ny efa ny valapatra mihitsy amin'ny fanazavanan'izay a ny mpanao gazety Maurice Tsiavonana omaly teto amin'ity onjapeo ty a ary mazava tsara ny fanazavany miantefa hoe tsy hoe akory ny anaronana ny sokombiazana ataonao satria hita nefa ny ena be ny tapahafana eo amin'ny fanadinana teto Madagasikara indrindra atao anatin'izao fitondrana ankehitriny zao misy antony zany zavatra zany asa ny kalitao mety mampianatra ny mpampianatra sa ny fitaovana ampelatany no tsy ampy ve sa ilay mpitantana mihitsy no mahatonga an'izany zavatra zany za tsy hitondra valiny eto fa efa betsaka ho an'ny voalaza fa aoka tsy ho sarotsaromana zany am'izay zavatra hoe ny fandraisana fepetra teo reny a no entina anarotsaromana zay le tsy fahaizan-tantana ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny fa iverenako le fantanitsika amin'ny lafiny sosialité le hoe ny lafiny kere a ny député Jean-Michel Henry any Androy a dia mbola manohy a ny asa fanampiana fanomezan-tanana ho andreo voakasiky zany am'ireo havana any atsimo ary dia ny mampanay tokoa moa tsy fantatro na fandrofiany zavatra nahoana fa maheno an'ilay valandresaka nataony androany a nikasika an'ilay hoe fahafantesana ny koa ny fianakaviana avy any atsimo ny harambola de malahelo tokoa ny tena satria angambany misy zavatra hampieritseritra atsika hitatsika angamba fa tsy ela koa zay misy ny zavatra nitsanga tany amin'ny faritra bongolava ireny zay nampitrotra tokoa ny foko Antandroy a amin'ny famonoana ireo mpiavy avy any aminazy de za moa navarinana de ohatrany ny tapombavo ny mpanaramaso iraisam-pirenena ny Amnesty International ny fitondra fanjakana fa raha to ka hoe sokatra no matimaty foana raha to ka hoe ny sifaka sy ny maki no atao lasibatra na ny bois de rose no kapakapaina dia efa nitsangana na ny vonjina iraisam-pirenena fa ity malagasy ray tandrazana amin'ny tena no aripaka matimaty foana de somary tona ny fo ary malahelo satria
tsy mba misy akory fijoroany fotoram-panjakana mandray fepetra avarazavatra tokony tsy azo ny ferina zavatra mitranga ankehitriny mampatrika zavatra ohatrany a mampieritreritra ho aho satria olombelona manam-panahy ary malagasy raha tanrazana amin'ny tena no voankasika ireo vona izao. Nareo mapara ny filoha mapara moa malaza manao ny asa sosialy sy ny asa soa ahoana ny eritreritra reo manoloana zao sakatsakana lava mahazo anareo zao a zao atao hoe fanotohinana maro samihafa indrindraindrindra am'izay fanatanterana ny asa sosialy zay teo. Ny sakasakany tsy voandroany ihany fantatrao moa Patrick fa tamin'ny taondasa sika tsy hanao rindasa tsy tsaroa fiteny fa fahavaratra regny a izay nilan'ny mpiarabelona ny tena ny ko famizatana satria betsaka ny arambona teto Madagasikara. Ny teto Antananarivo a dia nanao zay ho afantsika tamin'ireo boriboritany rehetra voakasika izany mitondra fanampiana mitondra kodoa ny fotsim-basy sy ho andreo ny arambona fa tany amin'ny faritra kosa rehefa nanao ny fanentanana ny mapara sy mapara riany fa tao anatin'izany a ny arimadasy vondra politika ihany koa izay miaradi amin'ny mapara dia nivoaka ny didim-panjakana sadasada nivoaka avy any amin'ny ministera ny atitany izay mandrara izany zavatrany hoe tsy azo atao zany ny manome tanana sy ary mifanohatra mihitsy zany am'ilay soatoavina izay miteneko anao le kere ara-panahy mifanohatra am'ilay soatoavina mahamalagasy hoe tanakavitsy havanana zay didi maharary na trano tsy misy avaratra ka izay tsy malena ialofana ny malagasy ty sakanana anampy ny mpaitanindrazana aminy rehefa hiarambola izy satria tsy maintsy ve avadika foana izy ty hoe resaka katsikatsy politika ka rehefa tsy mahavita ianao de sakananao ny hafa zay afaka mity an'izany tokony fifaninanana masina ny fiatrehana ny sosialim-bahoaka fa tsy tokony ho ataon'ny mpitondra fanjakana ho ampiamambo na ilana dera sy voninahitra fotsiny fanaovana ny zavatra izany fa io tokony atao ampitiavana arak'ilay teny filamatry mampara hoe le fitiavana lehibe indrindra fitiavana afaka mahalefitra ny zavatra rehetra fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra. Tsy resy tsy akory ny manao ny